Ary hoy indray Jesosy tamin'ny Petera fanotelony: ry Simona zanak'alainy Jaona, moty ahy ve ianao? Dia nalahelo i Petera fa nataon'i Jesosy fanotelony hoe: moty ahy ve ianao? Ka hoy ny navaliny azy: ianao ry Tompo no mahalala ny zavatra rehetra, ka fantatrao fa tiako ianao. Dia hoy Jesosy taminy: fa ano ireo ondriko.